Imena maso. Nosoratany R. Stefanuela. Ireto avy no hamelona ny tantara. Ianjara-manitry ny aina Sofaniry miaraka tamin'ny Joseph Radizaparany, Fitahitsoateainina ary Ratavy. Nandrindra sy nanandotosa Rima ny fanantenana. Imena maso. Oay, fa iza koa ary lehilahy tamin'ny manatona mena maso be ry. Tena hoe mena masony. Somba tsy olombelona kosa ary ty. Aleto fa tena mampatahotra ka. Mademoiselle, andraso vetivety any aloha ahy Mademoiselle wa ianao anie zany atsoky zany Ay ve mialatsiny fa tsy reko tsara. Inona le hitatavanao azy afady fa mbola maika? Mademoiselle Bony Andriana Antenaina. Eny tompoko, fa izy ianao malala ny anarako azafady. Mbola tsy fotoana afantaranao azy ao anaka. Fa tia ampimananao fotsiny aho hoe ho avy akanao tsy hoe la. Ahoana tsara ve tompoko? Tsy zany tsy apako loatra ny fijalianao. Aza miverina ty amiko tsiny ianao fa tsy anaraka anao zany ahy e. Tsy maintsy anefa anaka. Ary zay palasa mandra-peo any ianao. Tsy anaraka anao zany mihitsy aho sanatriaviko mihitsy zany e. Veloma dia aza miveriverina ty tsony. Oay, tena nofoka ilay izy teo. Nofo ratsy be. Andrekaiky eo olona mena maso be dia milaza hoe akahony izy. Engany iny mba hijanona ho nofo ihany. Tena efa akoditra nahita an'ilay rangahy teo a. Rebila, ahoana tompoko? mandeha any aloha tsy mba alaivo kely le vata mainty eo an-davabato ao. Voaray tompoko. Tena efa ela mba te hamatatra ny atanatin'ity vata kely ity ka. Nefa hatreto aloha dia mbola tsy haiko izay tena atao anatin'ity vata mainty kely. Efa tena ratsa ny endriny ety ivelany. Sainga ny atanatiny kosa ny tena mahaliana. Aleo entina inga ny tena dia ho hita izay ato. Hita ny lavery zandro ilay izy a. Eny tompoko. Efa hitako ka. Efa ty amiko ty mihitsy aza ilay izy ka. Ka hoento ty malaky ary. Indro ary. Misaotra. Fa mba inona tokoa ny ao anatin'ny vata kely iny randrahona. Vata mitahiry ny lasa ilay tsy tia. Lasa? Tsy azoko. Zany koa hoe dia tsy azo ny lahy e. Ka tena tsy azoko fa azavao e. Ao anatin'ity vaty ny lasako rehetra no mitoetra e. Zany hoe diary zany ny ao anatin'iny. Voalaza ny lahy. Zay fa voasokatra ty e. Reo amizay no jerena. Ahoana randrahona? Afaka mba mivovory e. Afaka ka. Valo ambin'ny folo taona lasa zay. Nanan'olo tiana antsoina hoe iatema zay tamin'izany. Tena mpakately sy tovavy tamin'izany a. Ny olana nefa dia sakana ray aman-dreny no fiarahanay. Zany ve randrahona? No zamena maso e. Very mipadahalo tamin'izany. Panamainy sy ny sisa e. Ny olana faharoa koa nefa dia efa nitoejaza tamiko iatema tamin'izany. Andray e. Ay ve ianao ity ka nandalo tantara mampalahelo hatraan'izany. Dia ty sary ety zany le antena. Izy io
io ny sarina ilay farany telo andro tsy ahaterahany tamin'ny ihany koa nahitako azy farany. Fantsiasiko randrahoana hoe fahalasy aiza zany izy ny hoe tamin'io no hita farany. Raha araka ny ndraiky dia tena hoe sary-piterahana be izy dia miatra manaina mihitsy zany e. Dia maty zany izy ve sa maty izy ary ilay zaza kosa velonaina somatsara. Nanomboka teo dia nataon'ilay ray aman-dreny sy ny mpitandro filaminana zalambo satria zaho no natonga ny zanany ho faty. Raha tara 10 minitra fotsiny tamin'ilay trano nipetrahako tamin'any dia efa maty koa angamba ohatr'izay. dia ilay zaza zany lasa izy? Hatreto dia mbola tsy hita ny voamasoko mihitsy izy e. Niezaka ihany mba nijery azy tamin'izany fa tena tsy hitako e. Lalana zany. Eny fa na dia mifaneneny an-dalana azy angamba izay mianaka dia mety tsy fankalala akory. Tena enjany zany randrahoana. Ko maninona moa zany raha tadiavina ilay zaza e? Efa atao tsy haiko mihitsy ilay tsy zany tsapako mantsy na tsy hitako azy fa mijaly ny zanako any amin'izao. Fa aleo aloha zany ho any e. Mandehana tero amin'izay ty vatakely ty. Repila ahoana izay? dia mba avorikely ny ekipa rehefa eo misy mission antsika manko raha riva. Voray lehibe. Manaja mon capitaine. Misaotra anao ry zandry dia ahoana milamina tsara? Dres tsika milamina tsara foana ka fa ahoana makaiza aloha zany mibany aloha any. Tsy makaiza ianao ka miandry poste ianao sy fandro. Fa ahoana aloha ty tsy fandrim-pahalemana manjaka ao atsinananao ty? Ao atsinananaiza moa zany mon capitaine fa ohatrany tsy azoko fa amin'iny atsapan-drano makany iny ko tena mboko zarana araka an'izany fa inona koa ary ty tsy mba manara-baovao ty zavatra malaza be zany ka tsy araka ka dia ahoana aloha zany natao amin'izany? mety tsy maintsy andehanao mission any ngam tsika afaka fotoana fohy efa naray antso avy any Antananarivo mantsy mahakasika azy io. Dia ahoana zany? Milaza ny andefa tafika aty hono izy hanampy antsika zany ve? Ary miandro ny fahatongavandreo tafika ao alefandreo zany tsika dia tsy maintsy andeha avy hatrany. Ok ary zany tsika moa zany dia vonona foanako. Mariny zany ry zandry ary mahazo mandeha amin'izay ianao. Misaotra mon capitaine. Randrahoana fa misy inona nytao taitaitra be zany Repila? ka aloha zany e randrahoana fa aloza inona ka misy manafika hontsika misy tafika azy sandary maro be tamony ao izy max. Ay ve efa manomana paikady ety ny ativana amin'ireo mihitsy azo ao tena tsy azoko randrahoana fa gako efa hitanao zany mandehana aloha avory ety malaky ry zalahy mandehana fa mandeha ny fotoana eny ary fa maninona moa zany raha tonga dia manao signal fotsiny dia vitsy zany aza mana-poka basy fa sifle tsofiny dia malaky aloha efa tena akaiky anie ry zalahy zany voaray tena mitady ho tafiditra ao anaty valanombo mihitsy ry zalahy zany aleo aloha apoka le fandrikery apita varatra ery dia lasa mamonjy eny amin'izay reo avy eo ary aleo apoka malaky fa mandeha be ny ry zalahy zany isa roa telo efa vory daholo ny ekipa randrahoana ka ahoana
ahoana sy ahoana ny fandamina. Ka aloha mba mahina kely e. Efa hita zao fa misy manafitsika. Mila mivonontsika zany fa hiady. Mbola nadalakaria pita varata aloha rehefa avalo ka. Mino anefa fa tsy maintsy hiveriny aty rehefa tsy mahita na inona na inona eny. Ka ao are, feno tsara ny basy dia samy miangy azy ireny amin'ny toerana tsara ary dahalo ary aza amelana fa izay tsaka dia faiza ataovy mahita avokoa. Mazava ve? Ary ohatrany tsitsy nininona kosa anie ity izany ry tovo e. Tena midika izao fa tafalatsaka anaty fandritsika kapitenina. Noho izany dia mila mitandrina tsara. Ka ndao malaky ary hiverina eny ampita-tsimo ary raha izanoko. Raha ny tokony ho izy aloha e. Tsika koa ny tsy tokony nanatona akaiky loatra amin'ity tendro vohatra ampita-tsinana an'ity e. Tsy hay mantsy miandry antsika ao anatin'ity aly ity zao ko. Ka ndao ary aloha hiakatra amin'ry tendrombohitra andrefa andry malaky e. Malaky ry zalahy fa mandeha fotoana. Tena ohatrany lasa mandeha anjamba amin'ny be fotsiny ngetika izany e. Andreny fa lasa eny ampitandrefana indray ary ireo koa apoka le fandrika raha eny dia aleo isamaritaka eny e. Tena nisy dinamita mipoka indray ry amin'ny tampirita tendrombohitra izany Eny tokoa. Jereo raha tsy tonga dia nisavoana mihitsy le vato marina. Oe, ary misy vato be dia be menjera makaty amintsika anie reny izany e. Zalahy, ndao anaraka an'ity loasa midiny ity aloha fa maty anjerano vato atsingatsika e. Naloza koa ty le ty. Taloha voaly dahalo mihitsy ingatsika izany kapitaine. Ndao malaky aloha dia avy eo mandinika izay tokony atao e. Ndao hiakatra kely eto daholo aloha tsika. Malaky ry zalahy fa maty anjerano vato eo anelisany e. Angana. Mbola aiza ny azo nylisany e. Alora bila aza misy mihetsika amin'ny toerana misy azy aloha fa anomboka ny ady e. Tsisy fandrika azo apoka ntsony mantsy. Okey, lalaovy atao mahita mihitsy e. Ary aza atao misy miangana mihitsy na ray azo. Tapitra. Imena maso. Nosoratany R. Stefanuel. Reto avy no namelona ny tantara. I Anjaramanitry ny aina, Sofaniry, miaraka tamin'ny Joseph Radizaparana, Fitahitsoatehainina ary Ratavy. Nandrindra sy nanandotosa, rima ny fanantenana. Imena maso.